Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ary resaka ady izay sary mahafinaritra izany no sokafana tamin'ny fomba ofisialy sy ny toeram-panizana iray. Fikarakarana vatana ihany koa moa ity ny tena marina ny fitazana vatana amin'izao fotoana izao dia efa mihamaro ary mahaliana ny olona rehetra ity fandizana sy fitaizam-batana ity. Izay no anisan'ny antony nametrahana ity toerana ity raha ny fanazavana. Miroborobo fatratra amin'izao fotoana izao ny fitiavan'ny tanora malagasy mandihy indrindra fa ny zumba. Hoentina manentana izy ireo ary eny manodidina amin'izany fitsokan'ny rivotra vaovao izany dia nanangana ny L Danse eny avaratsena Itosy lalana Rabezozoro. Ity toerana ity izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy ho tolakandro io. Tsy ny zumba ihany moa no andizana ao amin'ny L Danse fa ao ihany koa ny danse de salon isan-karazany, ny hip hop, ny modern jazz, ny danse classique ihany koa. Ankoatr'izay dia hita ao ihany koa ny fitaizam-batana isan-karazany toy ny danse d'éveil sy ny fitness. Anisan'ny nanosika ity tanora ity hanangana izao ivitoerana izao ny fitiavany mandihy hatramin'ny fahakeliny. Mangany fotsiny ny fananana diplôma manokana momba ny izay noratoviny tamin'ny manam-pahaizana vahiny. Danse zany dia salle de danse, club de danse zany izay mitondra ny anarana hoe L Danse. L Danse moa ilay izy satria ny anarako lalàna izay zany namorona an'ilay izy. Dia ao anatin'ilay danse misy zumba satria nanao formation na zumba manokana dia nahazo diplôma niaraka tamin'ny Ricardo Marmite izay nanao formation tonga manokana teto Madagasikara izy nanofana olona afahana nanaka instructeur avao zany dia anisany nanao an'izay za dia izay indrindra misy zumba izay raha namiko sy misy mpampianatra ilaina manokana koa manampy anao anatin'izany. Dia eo koa ny danse de salon, ny hip hop, ny modern jazz, eo koa ny danse classique ho an'ny zazakely, misy ny danse d'éveil. Ny mpampianatra rehetrarehetra izay miaraka aminao moa zany dia efa professionnel daholo izay lota izay hitanao anatin'ny team. Eo koa ny misy ny coach lafatra izay efa nianam-pianatra efa 5 ans d'expérience koa izy amin'ny danse de salon. Aminao be zany ilay sehatry ny dihy sy ny zumba afaka mametraka toerana firenena iray na olona iray eo anivon'ny fiarahamonina. Ie, ny zumba zany manome hery, manome fifaliana zany hanampy ny olona. Mita moa zao fa amin'ny fiainana tsy maintsy ahitana stress, ahitana zavatra maro izay manahirana saina. Dia natao moa zany danse mba analana sy ao anaty fotoana minitra zany mba analana izay stress izay hiala fialamboly ao anaty fandizana. Ny zumba mankony dia sport izy izay mampasalama ara-batana mba ahafahana miatrika ny asa sy ny rehetrarehetra ary indrindrandrindra mandihy izay ahafahana mifalifaly izay ny antony anaovana an'ilay izy. Dia amiko zany mety ampivoatra bebe koa satria amin'ny fahasalamana ahafahana miasa ampivoatra. Ankoatra ny dia misy ny fampianarana teny vahiny toy ny français sy ny anglais ny italiana ihany koa ao amin'ny L Danse. Izany natao hatrany ity tompony ity dia nisy ny firindrana eo amin'ny fahaiza-manetsika ny vatana sy ny fahalalana amin'ny ankapobeny. Entina namarina ny fitoam-panokanana dia nisy ny fiaraha-mandihy tamin'ireo izay nasaina sy ireo mpampianatra matianina ao amin'ny L Danse.